Fitsidihana ifotony teny anivon'ny mponina tao anatin'ny faritra Ihosy Ihorombe no nentiny vadin'ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra nanamarika izay andron'ny vehivavy zay ny alahady lasa teo. Araka izany nisy ny fiarahamintan'ny vehivavy tao anatin'ity hetsika ity. Nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny valo Martsa teo dia nidina tany amin'iny faritra Ihosy Ihorombe izy ny vadin'ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknolojia vaovao. Nijery akaiky ny fahasaranan'ny mponina tamin'ny ankapobeny no antondihany nandritra izao fankalazana izao. Nandritra izany ary dia nisy ny fanampiana nentiny ho an'ireo vehivavy sy ho an'ireo mponina sahirana tany amin'iny faritra Ihosy sy Ihorombe iny. Izahay vadina minisitry dia mandray andraikitra izahay ary mijery akaiky ireo vahoaka izay hita fa hoe tena sahirana dia sahirana tokoa. Izahay moa tsy hoe manderery fa miara-miasa no niezaka nataon'ny vadin'ny praiminisitra sy vadin'ny filoham-pirenena dia miara-miasa amin'izareo izahay ary midina ity ifotony tokoa mijery hoe inona tena olona izay. Teto Ihosy androany dia nitsidika izahay ny fonja ary mitondra vary dimy lasaka ho azy ireo. Teto amin'ny toby ambararata ihany koa dia nitsidika azy ireo izahay nare ireo etaetan'ireo olona ireo ny fitarainan'ny zareo mikasika ny marary zany izay tsy manana fanafody amin'izao fotoana izao. Ny toerana ihany koa dia hita fa efa kaon'ny rika kaon'ny rano ary mikisaka matona zany toerana zany. Raisinay hoe ny fitarainany ireny ary izay koa dia nitondra vary dimy lasaka ho fanampiana azy ireo. Nohon'ny andron'ny vehivavy ny valo Martsa dia nahazo fanohanana manokana avy amin'ny vadin'ny minisitra ireo vehivavy izay notolorany lamba ho any tsirairay avy. Teo ihany koa ny fanolorany vola 10 mety sy ray tapitrisa ariary izay nikarakarana sakafo manokana ho nofokena amin'ny tampihavanana ho amin'ireo vehivavy any amin'iny faritra iny.